de amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasina bambalarana miona amintsika am'izao fotoanano izao a de faly indray ny tenako a miona aminao eto a am'ty androany ity a de fiadanany tompony a ho amintsika tsirairay avy a izay tratrantso eto a am'ty androany ity de matoky sy mino fa mahery tsara dolo indray na rehetrarehetra matoky sy mino koa fa salama tsara dolo indray tsika rehetra zay tratrantso eto androany de za koa faly be mihitsy tafahoana aminareo indray eto androany a de fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa aharitra hatramin'ny farany indray anao raha ohatra tsika hivavaka eto a mandritra ny adiny iray sasantsika no eto a ifampahery a anatin'hira vavaka toriteny alleloia hatramin'ny firenena etsika mivavaka androany koa de miaraba anao zay vao tonga teto niaraka taminay a raha androany vao nisy olona niaraka taminay teto a de arabe izy fa aloha hoe rabanareo zay efa tafiditra eto satria lasa le ambony any le anarina de lasa tsy hitako indray a nambavy marizao niditra teto voalohany de raha latojo a de anabavy erika tahiny jesosy a nareo tsirairay avy reo a de tahiny tompo a ranabavy a emelovli a alleloia emelovli ny ohatrany erika say berta de i marijo de emelovli eliana i tsiry amboaramiel ianitra nirina erika raka berta erisa tsiala itody raonso maolo fali henriette raso tirira albenja maevare mampionina alleloia angela io marie angeline marie rafa tinarakotoary zaka koda leonie fleur kotre camaradeny jesosy yama de kadaka de mami malala ornela tina malala tonga so daholo na rehetrarehetra toraky zany koa ry izy koa mbola lilira farala ta iny jesosy nanabaviko a lilira farala izy mira lira nataotsika maly iny io anabavy lilira farala io a mira le iny anao iny e nataotsika maly le nampitomany anareo maly a lilira farala ao amin'ny tarika sy inona av jizasy moa ranabavy talent for jesus tfg talent for jesus rehefa tianareo azo niniriny indray nareo de io a efa nataonay tanaty youtube le izy anabavy lilira farala izy ny tompony niriny ririry dinar john soameva laurence rakotoary so iajasaka patitsy tahiny tompo a i rodine de miarabanareo rehetrarehetra koa zay vao niaraka taminay teto androany a mety ao ambadimbadika ao nareo a de tonga soa nareo a de matoky sy mino fa ampahery anareo zao fandarana izao fandarana zay rahanao fandarana namaka izao a ny akiradio ny akimedia mpikamana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe a zay maharesy alleloia de ho tahin'andriamanitra ane tsika tsirairay avy rapitsosika talent for jesus zay mihitsy le izy de rapitsosika rapitso androantsika hiaraka ifampahery a de matoky fa azo hery a isika tsirairay avy za moa raha tena manina de antena taminareo maly hoe raha entinareo ambavaka de tonga lozy tavaverina somatsara de misy ny fandarana taratana fandarantsika satria fantatreo tsara fa ho anareo zay nafantatra de androany tsy toy ny ainga maraina nakany bordeaux a nakany amin'ny anabavitsika selina alleloia miona tany zay teo a de androany tefa androany de efa miverina efatra arivo sy efajato sy arivo kilometra zany nataoko androany a de isaoran'andriamanitra rehefa jesosy no mitantana de tonga somatsara de efa tafody somatsara atao trano de iny fa misy ny fandarantsika nambinitso rasoanantenena angela faly ra hery tovo ando andry tahiny jesosy a razana monika ando andry efa hitako matetika any alohan'ny nidiny tafiditra androany somary taratarakefa mbola tsy hitany zao izy efa nisy ve sa tsy efa lasa alleloia efa mahazatra be matsy fa hitany ando andry razana monika felina rakoto tahiny jesosy a de noely fanto tahiny jesosy ihany koa androantsika hiaraka amin'ny ekipa rahalatojo avy any Allemagne nivavaka fanomboana ranabavy angela avy any Chine nitondra ny ten'andriamanitra izay ho avy eto verina aveo mamelabelatra ny ten'andriamanitra ary ivavaka firenena ranabavy ama avy any Koety kado ary to de tombotsika ny fandarana isorantsika n'andriamanitra ny fisian'izany androany de ao anatin'izany mbola miarabany erika izay mbola tsy nanavako teo androany de ndao ary
tonga dia hiditra mivavaka isika ampandrosika ary ny rahalahintsika tojo Mikaela hivavaka ho an'ny fandarana. Teny tompo rahalahatojo. Tain'i Jesosy tsika rehetra dia tain'i Jesosy tokoa pastera dia araka hivavaka ary ry Andriamanitra ranay io, Andriamanitra feno fitiavana, ianao mihitsy moa ny tompon'ny fitiavana Andriamanitra dia misaotra satria mipaika aty anatinay koa Andriamanitra izany fitiavanao izany dia mampatonga anay eto Andriamanitra, tsy hoe atosiky ny olona ny kena mety misy olona amin'ny olona eto Andriamanitra, ianao koa ny aman'izany fa ny ankamaroany Andriamanitra tena hoe atosika ny fitiavana anao fotsiny, atianao anao fotsiny Andriamanitra, tena hoe misaotra anao satria misy foana zao fandarana zao, misaotra satria tsy navelanao sakana Andriamanitra na dia nandeha lavitra ary pastera dia ianao no nitantana an'izany lalana lavitra izany 4,000 amin'ny 100 kilometatra izany fa tena hoe ianao no nitantana satria ianao Andriamanitra tena hifampahery eto indray anay androany dia tena hoe isaorana anao satria heno teny fampaherezana, teny fitiavana avy aminao indray Andriamanitra dia tendreo Andriamanitra lela mimpanokonao izay tondra ny toriteny eo pastera melabelatra eo ny vavaka firenena Andriamanitra tena hoe tena ho fenositra avy aminao Andriamanitra hipaika aty anatinay Andriamanitra aniry aty anatinay hisy faka tsara mihitsy Andriamanitra anatinay tena hoe ampiorina anay, ampitombo indray ny finoanay, ampitombo indray ny fitiavana anao Andriamanitra dia teny feno am-pelatananao zao fandarana zao raha koa fondrahan'i Jesosy Kristy masina Andriamanitra ny connexion mba andeha soma tsara eo Andriamanitra mety mbola misy any an-dalana any mety mbola miasa na tsy haiko avy Andriamanitra efa mba te hanaraka an'izao ny indrindra ilay any koety sy ny rehetrarehetra any Andriamanitra dia ianao ny anafaingana ny diany, ianao ny anampy anazy ny zavatra izay mbola manahirana anazy Andriamanitra dia tonga soma tsara eto izy ny devoly sy nasany rehetra tokony tsanak'ery tsanam-pahefana amin'izao fandarana izao didina amin'ny ran'ny Jesosy Kristy masina mihitsy tena hoe hipaika any am-pony tsirairay avy Andriamanitra misy afatra tianao Andriamanitra androany dia tena hoe ho voaray anay rehetrarehetra Andriamanitra engany hoe talonaka ny fonay andriny teninao Andriamanitra dia misaotra ary masina tiana be eo raha nisy tsy voatony mivavaka Andriamanitra satria votsany lelako amin'ny maha olombelona dia betsaka ny zavatra tiako ho angatahana nefa tsy voataka ny vavako dia engany ianao Andriamanitra ny ameno an'izany amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga dia misaotra ary masina tiana be eo. Alleluia, amen. Alleluia, isaorantsika an'Andriamanitra, misaotra ny rahalatojo tao anatin'izay vavaka izay. Alleluia. Dia ho tahin'Andriamanitra ane isika tsirairay avy. Alleluia. Misaotra rarabavy fleur tsika men'Andriamanitra heritsika tsy vizana tena lamina tsara ny di nanomana ny anabavy Selina Varo Coco miaraka amin'ny salady miaraka amin'ny hena matsiro tsy dia sananao voky loatra satria rehefa manao voyage dia tsy dia tsara moa manao voky loatra fa raha kerin'ny torimaso sy ny sisa rehefa tonga taty an-trano hoe tahak'izay ny entiko ilay Varo Coco natsiro izy izay dia ho tahin'Andriamanitra ane raha nabavy Selina sy ny ankonana izay nampandrosana dia tao anatin'ny fotoana fohy 30 minutes ny onanay raha betsaka indrindra androany satria maika ny iverina teo fa malelo anareo koa raha vao tsisy ny fandarana dia aleontsika misy fandarana ihany Alleluia. Jonathan tahin Jesosy Jonathan misaotra ny rahalatojotsika tao anatin'izay vavaka izay dia misaotra hono rahalatojo izy Iando Andry dia misaotra hono izy Roberta sy ry Melovli dia tahin'Andriamanitra ary isika tsirairay avy. Mbola ao ve tsy haiko raha mbola eo afaka manaraka tsara any ve lilira faralahy ilay anabaviko raha mbola ao anao dia manao présence kely dia atolotra anao ty anankiray ity moa raha tsy ao intsony ianao dia tsy miova ny programme satria raha teto tampoka ianao dia asiana fiarabana kely anao ty fotoana ity androany raha manao présence kely ao lilira faralahy raha mbola ao dia mba miteny hoe io fa mbola io izy iny mantsy io Angèle Arjona tahiny tompo Monisy Razafy Malala dia tahiny tompo anatra nirina androany vitako teo zany Angels Arjona izany dia tahiny tompo se tsy haiko na vehivavy na lehilahy fa dia tonga soa tonga soa dia raha hitanao fa mampiranao neto dia tonga avandray eto raha pitso. Alleluia. Andao ary ataontsika nira io izy io lilira faralahy andao raha mba atolotritsika anazy na dia voamaly ataontsika tiry ty dia hovaina nira natao androany misy irasika ataoko ty fa alao hovaina kely fa mba eto izy dia mba hiara ho toritory fotsika amin'ny tiry ty satria eto ny tompo miaraka amintsika eto dia andao ataontsika nira. Alleluia. Izy iny
Alleloia. Izy ty efa lasa taonaty YouTube izy dia minofinaritra antsika rehetrarehetra ndao ataontsika tiry ty ho finahitran'Andriamanitra dia iravahantsika ny tompony ihany koa izy ny tompony irio dia ataontsika izany izy zany ho finahitran'Andriamanitra dia oriana ny tiry ty to dihitra amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra tsika araka amin'ny anabavy iama andao ary tahizintsika rehetrarehetra. Alleloia. dia raha misy fankasitrahana omenao ny tompony zany izy zany zay miaraka amintsika eto dia vasoraha teo amin'ny commentaire fa mba hampahiry anazy sy ny tarika talent for Jesus. Alleluia. eo ary tsika rehetra fainareo io ireo Wavinyandro iray isokatrany lanitra izao sy anao lay niatrika efantsika korevoir rehefa orena teo ane ody fifaliambe hitatoy anao mira fiderana be Wavinyandro iray isokatrany lanitra izao sy anao lay niatrika efantsika korevoir rehefa orena teo ane ody fifaliambe hitatoy anao mira fiderana be inanao ine le mpandefitra nonianiny inanao ine le be fitiavana nonianiny iny aminao ine nanetsy tena nonianiny rehefa orina teo le ranomasy teo lasolo fiadana be eo anjely aminany kizy no izay mitsenanao azonao azonao le paradis i Jesosy lay fanekenao eo anjely aminany kizy mitondra satromponina izao tena satronianao ty mpanompo tsara mendrika any anarake amen Jesus. tena satronianao ty mpanompo tsara mendrika any anarake Alleluia. Zao ny tanysika revana malala. Amen. Itseranao eo amivaravarany lanitra anie Jesosy revana malala. Wavinyandro Tsy maintsy ho avy zay andro zay. izao sy anao miatrika Alleluia. le fanasana lehibe ambony lanitra fifaliana sese Zay jerena volamena. hitako ianao Ohatsy nihitako eto zany ianao ry Elisa tsy ala sy ry malala orny lazy ry berte sy ry makonina sy ry Erika sy ry mamambaltina. Alleluia. mpandefitra nonianiny Ry mami remena amin'ny todra onso. Amen. Preta. fitiavana nonianiny Amen Jesus. iny aminao ine nanetsy tena nonianiny rehefa orina teo le ranomasy teo lasolo fiadana be Alleluia. eo anjely aminany kizy no indray mira hoe Hosana voninahitra ho an'Andriamanitra
alleloia isaorantsika an'andriamanitra izany izy zany a de mitombo talenta ny talenta of jizasa de ho lasa lavitra tokoa any a amin'ny fanompona an'andriamanitra de mampamangy aminareo menakavy kely ao ranabavililia ao am'le rahalahako iny a tahiny tompony hoe a de mirary soanareo hatrany a izahay dao atsika anao hiditra amin'ny ten'andriamanitra ten'andriamanitra atsika androany a entiny anabavitsika Angela io izay avany a Chine izy nitondrantsika ten'andriamanitra androany de mino afa efa mivonimboniny ianao amin'ny baiboly efa nankatoerana aoriana toriteny zay teneniny a de veriny eto a amelapelatra ny toriteny de maretatra amin'ny farany a isika tsirairay avy averina moa filazan-draraha kely a fa ijery son raha fahalalà ony a nampiasain'i Jesosy namorona ny tonony sy ny feoany tena men'andriamanitra talenta ny vadinao a tena zay tamin'ny nisy fotoana tao amin'ny YouTube niry iny de aveo tsy hitana intsony nalahelo be mihitsy zany tediavina de hitako jereko tany amin'ny comptenao de navoaka tamin'ny YouTube iny fa matetika iny ataonao moa mety tsy ndraindray ianao vao eto fa matetika ataonay eto ny hiranareo iny anisan'ny tena mahatorotoro ny fonay misy hiranareo anakiraizy koa fa nandeha teto le titre tsy tadidiko manana ela be da be moa ry zareo afaka jerinareo anatin'ny compteny ao alleloia de mampamangy de tombo talenta tombo fahasoavana ary ho ampiasain'andriamanitra mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay ane a ianareo a menakavy kely alleloia eny ary zay no ela de mirary anareo koa mba ho arovan'andriamanitra amin'ity aretina mandringana ity de misaotra an'andriamanitra sitrana somatsara ihany koa ianareo mikasika zay indrindra efa tazomitsika zao ny atsika isaky ny alaharobia dia manao ny efa nataontsika lasa fitondranam-bavaka ny marary ny covid sy ny variant ary ny variant africaine tatsimo na variant anglais izay misy aty andafy aty amitsika de hoentsika daholy mirary soanareo izay marary na eto frantsa na any naiza amin'ny laharobia ndray fotoana atsika hitondrantsika mivavaka aza dino ny anaran'ny fianakaviana zay marary reny forme grave sy ny sisy reny fa iny telo alaharobia tsika nanao an'io mbola tsy nisy maty hatreto zay tadidio fa mahery ny andriamanitsika mbola tsy nisy ainana foya reo anarana rehetra ny tonontsika teto fa volombelona zany Jesosy tsy mbola nisy tamin'ireo maty na de ray aza ina tikitiko tena zany hotoizatsika ilay fotoana isaky ny alaharobia koa de mahereza robin full of grace tahiny tompo ianao de iza hony ry anabavy falia le Angels Arjaona Ursula ihany io tahiny tompo ary eny ary zay no ela fandaotsika hitra amin'ny ten'andriamanitra ary amin'ny larobia zany ilazao ny namana ilazao ny tapaka sy namana zao ny havanareo akaiky reny marary reny andao no hivavaka fa tsisy tsy vitan'ny vavaka alleloia tsisy tsy vitan'ny vavaka na forme ohatrany ahoana na ka contact naka tsy olany zany afaka sitranana ny vavaka zany maty aza natsangan'ny vavaka koa de mahereza mahatanjamy dao ary eno ten'andriamanitra atrany ary tsika tany tompo ary ranabavy Angela anao ny fitenenana ao ary mbola tsy anazy ny fitenenana kefa mbola tsy nandeha eo vao tena anazy ny fitenenana tainy tompotsika rehetra tainy tompo koa pastera tratra izao fandaharana rivariva izao tsika rehetra ten'andriamanitra zaraina amintsika de hita ao amin'ny Levitikosy toko 20 andiny fahaenina amby roapolo Levitikosy toko 20 andiny fahaenina amby roapolo manao hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehova ary efa navaky tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Andriamanitra no miteny amintsika eto amin'ity soratra masina ity.
ho an'Andriamanitra rery a zany ilay fahamasinana eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra no miantso atsika sy miangavy atsika mafy mihitsiny mba ho masina araka ny antsony. Fatatsika mantsy fa ny fahotana io no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka mahatonga azy tsy mihaino atsika indraindray. Tsy fananantsika amin'ny fahamasinana zany a no hitasakana hoe tsy ahitantsika n'Andriamanitra. Tsy mino ny olona maloto kosa Andriamanitra aloha e. Raha olona be fahotana tsy mino an'izany Andriamanitra fa aleo ny misitaka lavina, misitaka lavitra mihitsiny. Ka izay no ilainantsika mibebaka mba azo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra raintsika. Ka aoka samy anamaso tena antsika tsirairay avy hiala amin'ny fahotana sy ny fahazarana ny ratsy izay ananantsika. Anontany tena mihitsiny ary hoe Jesosy eo, inona ary mbola mampisaraka ity aminao Jesosy a? Manontany tena isan'andro itsika fa Andriamanitra manome valiny amin'izany fanontanianantsika tsirairay avy izany. Tsy ahitana ny tompo mihitsy raha vao tsy manam-pahamasinana itsika, na hivavaka foana na hifadihanina foana ary isan'andro isan'andro. Tsy anaiky atsika mihitsy zany tompo raha vao tsy olo-masina tsika. Raha vao tsy masina ara-panahy tsika dia tsy eken'ny tompo mihitsy zany e. Fahamasinana no ilain'ny tompo amintsika ary fahamasinana miaraka amin'ny didin'Andriamanitra izay ahafahantsika ho tonga any an-danitra no tanjon'Andriamanitra amin'izany. Fitiavana koa ao anatin'izany didin'Andriamanitra izany a. Fitiavana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe izay tiantsika akoriny. Izay no lazain'Andriamanitra amintsika foana isan'andro isan'andro. Fitiavana tsy manavakavaka na tsy mitanila. Fitiavana izay misy fihavanana amin'ny olona rehetra. Fa fihavanana dia ao anatin'ny fahamasinana koa. Any amin'ny bokin'ny Hebreo 12:17 any dia milaza tsara n'izay manao hoe miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Amen. Tsy hahitany tompo misy zany tsika raha vao tsy mitoetra amintsika io fanahin'ny fahamasinana io. Ary koa ao anatiny ny fihavanana izay fihavanantsika amin'ny olona rehetra. Ka homany tsara ny fiainantsika rehetra mandrakizay mba ho ao amin'ny tompo izany satria miaraka amin'Andriamanitra efa fantatsika fa fahasambarana no miandry antsika. Ka Andriamanitra dia miantso antsika mba tena ho masina antsika rehetra satria Jehova dia haintsika fa olona masina izany Andriamanitra izany. Ary efa navan'Andriamanitra tamin'ny firenena maro itsika mba hitovy amin'Andriamanitra koa hanana izany fahamasinana izany. Ka manantena atsika tsirairay avy ary mba hanana izany fanontaniana hapetratsika tsirairay amin'ny tenantsika izany hoe inona ary tena mbola mampisaraka manalavitra amin'Andriamanitra amin'izao fiainako eto ambonin'ny tany izao. Metsika an'Andriamanitra tera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany soratsika an'Andriamanitra izany toriteny netiny anabavitsika teto izany androany. Makatsitraka raha nabavy Angela dia hotain'Andriamanitra ny ianao. Dia Andriamanitra ny hamaly fitenao tamin'ny asa izay vitanao teto indray androany fa dia ao anatiny adidy aman'andraikitra ianao mareny mpianakavianao dia tsy adininao ny namety any anjaranao teto. Mahafinaritra satria foy fa mafonja ary tsotra mora raisina fa tokony hatonga saina izany toriteny izany. Ka dia isaorana ianao
dia jesosy manakire-pahasoavana ane a hitany fiainanao. Alleloia. Sady mbola miraba zay mety mbola tsy tafiditra any a Rolianisa zay mbo tafiditra pasteur Rondro ry Laurence Rakotoariso Elisa Tsiala efa narabaiko teo a Soameva tahiny tompo Robina tahiny tompo daholo a efa narabaiko teo reka avy ankoatran'izay a dia tahiny Jesosy aritsika rehetrarehetra. Levitikosy toko 20 a andiny fahina 20 no vakiny anavavitsika Angela teto a androany. Aoka ho masina ianareo a, aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah ary efa navahako ho an'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Aoka ho masina. Masina aloha tsy dia tena misy zavatra zabaina be ka mariavina zany hoe masina. Ohatra zao tsika raha misy olona le bonaika be reny le tsy manao ninina reny a dia hoana zavatra tenentsika nareo koa monsieur masina be, nareo koa masina be. Dia fantatsika le masina zany tokony efa fantatsika ihany le izy hoe inona moa zany ny atao hoe masina tsy afantafantatsika ve zany atao hoe masina zany re avana malala. Nareo koa ohatry masera be, ohatry masina be, dia fantatra mihitsy hoe masina tsy le olona dimbadimbaka be reny zany a na amin'ny endrika ivelany na amin'ny endrika anatiny a zany hoe masina zany zany hoe fahamasinana zany. Andriamanitra masina dia Andriamanitra manahy fahamasinana antsika dia fahamasinana zany a tonga dia amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Ary Andriamanitra dia niteny a aoka ho masina ho ahy zany hoe ny hanamasinanao ny tenanao dia ho an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra fantatrao fa masina. Zao mantsy ravana samy manana ny masina ny olona, samy manana masina ny olona. Fa le masina eto na dadaribery mba miteny foafoa masina hozy izy fa hodiny lololoviny. Fa zao samy manana ny atao hoe masina ny olona. Ny fotom-pisainan'ny olona taloha hatramin'izay rehefa hoe ho any am-piangonana dia hafa mihitsy na ny toe-po. Zay tsara nge tsika zao rehefa ho any am-piangonana dia hafa mihitsy na ny toa dia ny toe-panahintsika, ny fotsika, ny fihetsikitsika. Tsy misy kamba miditra am-piangonana toa dia mebe tapatsinay be ohatra fa mangina tsara. Ny fiangonana isanay taloha ny fiangonana razanay ao Antananarivo ao dia tena zay taloha tena voataizana zany mihitsy tsy mahazo mitabataba fa vao mitabataba ianao na fonina bonbon reny any reny dia efa misy diakona mijery anao tsara dia le maso mijery fotsy dia efa mipetraka fitsaka dia tena misy fanajana be mihitsy ny tena tsisy. Dia amin'izany na mimeme ary misy fotoana mba miteny zavatra mampime pasitera anay taloha dia ohatry misy feoana ohatry ny feoana tantely mandalo hoe zay dia vita tena nisy tena zavatra mampimeko moa tsy dia tena mampime be loatra. Tena zavatra mampime eo izy dia avime zany io dia manana kely dia tapotra treo tsisy mampime tsisy an'izany tsy ohatranareo rehefa mehany hatrany rehefa mampime izy eto amin'ny toroteny eto tena milamina tsara mihitsy ny hoe tena hoe milamina tsara mihitsy any am-piangonana dia tsy mahazo tara. Tsy haiko ny fiangonana rehetra mety misy an'ireny fa netano misy ohatry midy varavarana liturjia dia voatara amin'ino ao dia tsy voain'le dekona aloha varavarana dia vita iny dia miditra. Fahaizana fampianarana hanaja fotoana, hanaja dia misy mirindra tsara mihitsy mitsangana dia mipetraka dia mitsangana dia mipetraka dia feokira dia mitsangana dia mirindra tsara mihitsy ny zavatra dia fa manindry reny ary ny olona tsy hoe tsika tsy ohatry ny hoe any an-tsena rehefa manao an'ireny zavatra iny tsy ohatry ny hoe le fihetsikitsika any an-tsena vao tonga am-piangonana zany dia ana litojo dia ana jaolatano mavita hoana aloha tsisy an'izany mihitsy ny na lalina moka manino ary mety ena satria maninona dia tena zany tokoa nge satria masina
tsy ny zavatra fanaonao tany ary ny olona rehefa ho any am-piangonana taloloha zany zavatra teneko zany zay mantsy mahatonga na miteny hoe fa lasa niova zao hoe inona ny fandraisan'ny olona zany hoe masina sy ny masina zany efa misy masina zao de misy masina ihany koa misy ny manamasy tena de misy koa ny manamasy tena samy manana ny nazy fa zao na ny akanjo ary taloha tena tonga de tena tsy manavatana zany hoe vehivavy manao mini jupe ohatra miditra any am-piangonana ary tena reny rehefa tena hitanao hoe ny dekona any am-piangonana manao ny akanjo fotsy lava be iny tena baiboly ny akanjo fotsy lava fa maninona kay ny dekona reny le any am-piangonana lehibe reny mitady fanatitra sy ny sisa maninona tsisy manao mini jupe ry zareo mbola tsy hita hoe dekona de tsy manao ny lamba rebarebe fa ohatra hoe manao slim pataloha slim ny vehivavy na hoe mialavany zany dekona rehetra de manao débardeur kely daholo de mitady fanatitra fa maninona ary satria masina ny fiangonana misy fanatrihan'Andriamanitra de ajaina ny olona rehetra zany samy mahafantatra ohatry ny ahoana zany masina tsisy ampianarana zany tsiny hoe aoka mba ho masina re de sina koa nefa zany masina zany fihinana ve zany ohatry hoe zany masina zany fantatry ny olona matony ny vehivavy rehefa semby manao zipo fohy ka miditra any am-piangonana de isy toma midina fantany ihany ohatry tsy mety le izy fohy satria tsy masina zay talo rehefa manao kavina zay manao kavina za manana kavina anakiro de rehefa andeha hivavaka zay taloha ka tam'zany zay manao catéchomène de asorona ny kavina rehefa alohan'ny hiditra am-piangonana de vovoa koa de atsatoka fa maninona ary satria fantatra fa mila fahamasinana fantatra ihany fa misy fahamasinana misy anababy zay taty zao hitako misy fety tao am-piangonana de zahako nanentana tao am'le fiangonana tam'zay de zahako mbola mipetraka anaty tomobile tokotan'le fiangonana satria mbola manomanomana de tsy hitany mihitsy ny za mipetraka anaty tomobile manomanomana ny ara-panahiko eo de miarava izy manaraka sisin'le fiangonana hitanao manaraka sisiny ohatry mpanao ratsy reny de ny akanjony mbola pataloha finjifinjy kely sy t-shirt sy ny sisa de manaratsisy de miantso olona de le olo iny manana ny akanjony anaovana de solo akanjo tanaty tobia de voaka avy zay mandeha tsara zay manao le akanjo lava de fa naninona ary tsy le izy nanao pataloha maninona miafinafina manoatra manaradrindrina tamin'le nanao pataloha satria fantatry le olona ngery avany tsisy tsy mahafantatra zany hoe masina tsisy tsy mahafantatra zany mandainga raha miteny fina koa zany masina fa ny tena marina efa manomboka miova ny olona efa manomboka novainy ny olona fazanao manomboka nisy zavatra ohatr' zao ny tranga ohatra fotsiny na de ataoko ary tsika malagasy ke rehefa na taloha zany vehivavy manao zipo fohy zany ke tena henatra zany henatra ary na pataloha zany ke voaingana vonisy zany de tena menatra miady lohalika mihitsy no vehivavy taloha nanao andreny tamin'ny voaloha fa menatra fa na de arina maninona manomboka lasa zatra de manomboka lasa niova de ina am'zay ny zavatra nitranga za voaingana mihitsy nisy nanao misy pastera namako zay manao publication ohatr' zao izy misy sarina lehilahy le mpitondra Harley Davidson be reny de misy tatouage de pataloha rovitra de débardeur de sarina t-shirt misy karandoha be mihitsy eto de volombava be de misy olona mipetraka eo akaikiny manao cravatte de manao lobaka tsy cravatte de vehivavy manao akanjo jupe lava sy any de le olona ho zany miteny le olona le manao akanjo manamasy tena zany miteny tsy kristianina mihitsy ianao de izy io zany miteny jesosy atolotra anao ny foko de miteny daona am'zay olona zay mihitsy mahavoan'le mpivavaka mitsaratsara ivelany satria zany ny fony tena hoe jeren'Andriamanitra zany foko jesosy atolotra anao fa izy mitonga ihany pataloha rovitra débardeur mandeha ihany t-shirt misy ina moa iny karandoha iny fahafatesana sarina fahafatesana azonareo le izy aza mba manao an'ireny akanjo misy karandoha sy zavatra misy karandoha reny nareo fa nareo hoe de lanja fahafatesana de miteny daona hoe zay mihitsy marina mihitsy zany e iny any am-pony jereny olona fa diso zany ravana tena diso zany ary zay ny zavatra fandrika be tena mahatonga an'le problème be mitranga ozy ny olo hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery anatiny de diso hevitra foana tsika ny olona momba n'izay teny zay de lasa misy fifanenjehana de ny tena olana
tsy le olona le manao an'le ratsy tsony no aoa zany tsy le olona le miezaka tehitazona an'le zavatra masina zany zao tsy nitsondray manenjika an'le olona lay manao tsy masina fa le olona tsy masina ndray a le manao fitafy sy fiteny tena mbola tsy izy mihitsy no tonga de manenjika an'le olona miezaka mitazona an'le fahamasinana hoe nareo manenjika nareo mitsara nareo mitsara ivelany andriamanitra tsy mijery rata zao ngeravana mazavatra tsy azotsika de zao rehefa rehefa niteny tamin'iny rehefa nifidy any Davidy ka nahitany Eliaby de fa niteny Andriamanitra tamin'ny Samuel za tsy mijery ny ivelany fa mijery ny anatiny zao nge tena marina i Andriamanitra nijery an'ny Saoly taloha rehefa nifidy an'ny Saoly de nofidiny hatramin'ny tsanganany azonareo le izy tsika zany tsy tokony be de be za tsy mazava amin'ny olona dika ny zavatra iny izy Saoly a nofidiny Andriamanitra amin'ny maha Saoly anazy de nofidiny na ny fiaviny nofidiny satria eo vao asiana mpanjaka voalohany de raha ifidy misy zao ianao na misy tary zao raha nabavy maholo falia taloha misy izy misy tsika teto taloha tamin'ny andro taloha zany de tsy mamafidina kosa ve zay mba tsara rehetrarehetra sady tsara bika ny tsara tare no tsara fiaviana zazany kolokoloana tamin'ny fanabeazana tsara zanakikisy inany ny fahadisoan'Andriamanitra tamin'izany ko atao mpanjaka kosako ery Daniela nge sadraka sy mesaka sy Abednego zanak'andrina tany amin'ny toerana nisy azy za tsy tena resaka hoe andrina sy andevo sy ny sisa eto zany tindrena fa hoe misy zany tamin'izany ny olona hoe ohatry ny ambonimbony kokoa ny firazanany tamin'izany de reo olo reo olona nobeazina tsara de reo olo reo manam-pahalalana ino ary ny olan'Andriamanitra ino ary ny fotin'Andriamanitra raha mba nifidy an'ny Saoly izy satria ho atao mpanjaka fa ny olana de zao diso fanantenana tamin'ny Saoly izy de teo am'izay Andriamanitra niteny satria Samuel mbola nieritreritra hoe olona Eliaba lava be lava ranjanana de ozy izy Andriamanitra aza mijery ny tsanganana fefa nilaviko izy fa Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery ny any anatin'ny fonjereny tsy midika akory zany hoe ataovy ratsy be am'izay ny ivelanao Andriamanitra fotsiny tsy nametraka intsony ilay bika manendrika tamin'ny voalohany ny fidianany an'ny Saoly satria diso fanantenana tamin'ny bika manendriky Saoly izy fa ny anatiny ny fony tena nandan'Andriamanitra de teo am'izay Andriamanitra niteny de nijery izy de niteneny ny Samuel mba tsy ho diso fanantenana raha mahita ny Eliaba zokiny Davida izy hoe aza mijery nitsanganany ka nidika zany tsy hoe Andriamanitra lasa tsy naratsony nitsanganany am'izay hoe mialavany zany de olona tena tsy riavana tadidio fa i Davida tsy hoe olona ratsy tary baribary maso mena volo ohatran'ry anona ke zany hoe Leonardo DiCaprio izy tsy regeza be le ohatran'ny hoe ry izy le dolphe be le mpanao film atsika taloha reny fa Davida zany nge raha acteur de mitovitovy amin'ny Leonardo DiCaprio na ry izy re zany misy acteur ray zay tsy tadito zany fa tena mba mahafinaritra mihitsy tarehana zany vehivavy ohatrohatran'ny Paul Walker le taloha le nanao rehefa mijery re film reny zany taloha rehefa maty izy Fast and Furious Davida nge tsy hoe olona tena tsy alehany mihitsy ny ivelany sao de verinao fa hoe zany ary le izy fa ny any anatiny koa tena sainkisainky de lasa niova am'izay fahitan'ny olona de zao am'izay Andriamanitra tsy mijery ivelany de am'izao fotoana zao tsy le olona mitandrina fahamasinana ntsony no manenjika ny olona hoe tsy mitandrina fahamasinana fa tonga de olona tsy mitandrina fahamasinana tonga de manenjika ny olona nareo aza mitsaratsara aza mitsara mba tsotsaraina nefa ntsika mba miezaka kosa mamerina ny olona amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana aiza moa zany fahamasinana ao atao amin'ny baiboly averiko aminao ihany fa zany vehivavy janga zany atao amin'ny baiboly Rahaba-janga ry Marie Magdalene tsy nanao mini-jupe aho zany tena tereko anao zany tsisy mini-jupe tany amin'ny Israely raha mandraky tiany androany
eny misy any moa izany israeliana manao an'izany fa Tom Juste mitsisy tsy tao anaty didiny akanjo zany mini jupe nefa vehivavy janga de nareo manao mini jupe mandeha mivavaka reo zany zao vehivavy inona raha tsarainy ny tenin'Andriamanitra ny olona mantsy de zao foana tsy izay nge ry havana no mitsara anareo za tena teneniko anareo averiko aminareo ihany averiko aminareo ihany averiko aminareo ihany fa nareo raha resaka jupe foy zany tena miakatra final amin'ny mampiony nareo miakatra final hoa tsy azoko atao tsony mampiseho ny sariny taloha fa raha azoko natao de nasehoko anao fa tsy asehoko zany so do everina hoe voateraky zy mampiona de tsy nanao afa-tsy jupe lava tena tompony iny fa teneko anao fa rehefa nahita am'izay Jesosy za voatokana ho anao eritreretinao ry havana fanaka atao amin'ny tempolo ve ry havana no amasinina fanaka fasiana labozia fasiana jiro vilia fanao fasiana mofo aseho no amasinina altara no amasinina nefa zavatra nge reny ry havany zavatra nge reny ry havany nefa reny aza no amasinina satria fanaka ao amin'ny tempoly de manahoantsika Andriamanitra rehefa mba mangata oka ho masina hoa tsy masina ho an'ny olona ianao raha nambavy raha manamasy tena ianao tsy manamasy tena ho amin'ny vadinao ianao fa manamasy tena ho an'Andriamanitra za raha manamasy tena tsy ho an'ny mampionina fa ho an'Andriamanitra ary zay tenenin'Andriamanitra zay ny angatan'Andriamanitra tsika oka mba ho masina ianareo ho masina hoa ho ana fananako aoka mba masina ho ahy ianareo ho Jehova satria masina aho ary efa navahako tamin'ny firenena hafa ianareo mba ho ahy tsy azony olona ary tsy takatry ny olona ary ataony olona ambanin-javatra zany hoe tsika navahan'Andriamanitra natokana ho anazy toy ny olona hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny anatiny ihany tsotra fotsiny teniko anao inona ary ny tsy afoizan'ny olona an'le pataloha rovidrovitra sy le akanjo misy karandoha raha tena tiany Jesosy efa fatan'izao fa ny tena marina mivadika ny globy am'izao ny endri-pony tsy izy tsony ny velona fa Kristy velona ao anatiny fa ny en'ny olona sasany tsy Kristy tsony ny velona fa izy ndray velona ao anatin'ny Kristy zany hoe i Paoly vatana sisa fa ny amin'ny vatana rehetra to de lasa mitovy amin'ny Kristy ny any anatiny na fiteny na fihetsika i Paoly nge ravana i Saoly na rehefa izy avy niova na ny fiteniny aza niova tsy le fiteniny teo tsony na ny fijeriny ara niova ny fomba fandraisany zavatra niova ny fitafiny moa mazava ho azy aiza ho aiza ry havana raha hoe Jesosy ny tianao anaraka zay mety aminao za zany anao an'iny t-shirt misy karandoha pataloha rovidrovitra be reny nge ravana pataloha misy rovitra iny azavaiko anao dikan'iny na tsy fantatrao so de mba hian'ny pastera sy mpanao pataloha rovitra ihany ty zavatra teneniko ty fa nareo nge ravana manao an'iny tsy tsakatra mihitsy tenin'Andriamanitra tsy fantatrareo nge devoly devoly nge ravana ka endrika aseho an'ny devoly de mpandrotondrotika ny devoly ny olona misy devoly hitanareo reny olona adaladala reny ame akanjo vaovao be nge reny fa triatriariny lasa rovorovitra ihany iny ny devoly de mahatonga voronkitsay mahatonga fahantrana lalina mahatonga voronkitsay sy reny voretra maloto reny devoly daholo mahatonga an'ireny de image apetraky ny devoly engera aman'ireny lamody nataony devoly orovorovitra mbola madio fotsiny ianao fa ataony endrika efa rovorovitra ampahantraina endrika fahantrana endrika fa voronkitsay
za mitena anareo rehetrarehetra fa nareo raha mbola manao an'ireny pataloha rovotry reny akanjo rovorovotra de tadidio fa mibaby sy miopy fa nahany vorokitsay anareo fa na mahavorokitsay neny Bartimeo jamba aza riavana vorokitsay fa voanatsangany Jesosy inona isorony voalohany ny lamba nanariny lamba ny isorony le lamba vorokitsay nareo ndray vidy andreny lafo de na de pasteur aza very avana de anao pataloha rovotra very avana pire évangélike very avana de anao pataloha rovotra very avana ngariavana Jesosy nanao pataloha rovotra neny Jesosy aza riavana ny akanjony efa miboridana tery izy ny akanjo mbola nanaovana filokana vao nahazo azy satria maninona izakony miaramila kapiteny ividy anao filokana akanjo rovotra akanjo tena amle tena avokarazana neny Jesosy mato mbola nilokana vao nahazo an'iny qualité farany ambony ary mihaja tsara alleluia fa mba mifantarana ny zavatra rehetra ny signification an'ireny zavatra rehetra hitanareo reny fa tsy hoe ataon'ny olona de mahazo de azo atao daholo ary eo am'le hoe za akony foka efa ny Jesosy fa fiainako ohatr'izany tsotra fotsiny ianao raha manao an'ireny akanjo somotina sy sisa sy ny sisy reny ny tena marina raha babon'i Jesosy ny fonao tonga reny de lasa tsy tianao ntsony fa raha reny aza tsy fonao ahoana ny ahafahanao miteny fa ao fonao ny zao tontolo zao hoan'i Jesosy ahoanany aza mandainga aza Jesosy afoko anao ny foko pataloha rovotra tsy fonao miala eny aminao volonao lava lehilahy ianao de manao lava volo de lava tsy hoe za sola de mialina olona lava volo fa ataovy mendrika revana inge teneko anao amin'ny baiboly inge tena teneko anao fa ny olona bebe ny olona resy lahatra hoe Jesosy lava volo Jesosy tsy lava volo zany fa vakio tena Andriamanitra bory volo tsara ety tsara mihitsy Jesosy sy ny apôstôly rehefa tsisy an'le film reny re Jesosy de lava volo hoany reny fanohatra am'izany mihitsy fa tena tsara ety mihitsy ny lehilahy ao amin'ny baiboly akoatra ny Samsona zay nazy hita tsy nitapahana volo de lava volo reny azonareo zany zavatra roa ny diso rehefa mijery an'iny film Jesosy iny nareo Jesosy sady tsy misaron-doha rehefa mivavaka ray zay ny lehilahy tsy misaron-doha na manao satroka na manao kasikety rehefa mitory teny zany zany minimum zavatra tokony fantatry ny mpitory teny zany fa ny vehivavy no misaron-doha alleluia amen zavatra tiako tenena de zao fahamasinana mikaoty be deabe zany amaranako letsaka akanjo teo de zao hoy tsika hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery anatiny de zao no tiako tenenanao ny ao anatinao to de hitan'Andriamanitra tam'le teny ivelany ohatra manao an'iny zipo fokely iny ianao na iny pataloha mifinjifinjiny toy zany hoe za tena ny ateo anatiny hitan'Andriamanitra de tena teneko anao fa tena hitan'Andriamanitra tokoa ny anatinao ary fantatr'Andriamanitra ny antony nanaovanao an'iny ianao afaka mandainga amin'iny sa tsisy nina mihitsy neritrerotra fihinany neritrerotra ao amin'iny fa minary zao iny raha tsy napotra tsy mahazo eny anao satria tsy hitan'ny olona le izy misy zavatra anatin'ny fonao de raha zay ny tenenao hoe tsisy nina ao tsaiko de ekenay satria zay tsy Andriamanitra fa Andriamanitra mahitany ao am-ponao ary zao ny ao anatiny ary vitan'Andriamanitra de ty ivelany tsy hitan'Andriamanitra ary ny tena olana de zao zay zao tsy Andriamanitra io zany tsara fantatritsika izahay tsy Andriamanitra ka hitany any am-ponao raha nabavy fa ny anay tonga de hitanay de ny eo ivelany ary ny tena olana ny fahitana ny ivelany de mahatonga ny tafotoana de avany amin'izy am'izay ny avin'ny fatafitinina makany amin'izy am'izay ny loza makany amintsika aza tena amitsika rehetrarehetra andaotsika namasy tena ao ambadiky ny fanamasina tena teneko anao fa misy zavatra ngezabe tsy takatra mihitsy ny fanamasina tena ry havana de lakile any zavatra rehetra eo amin'ny fiainana
misy olona tsy mino mihitsy tsarana darady tena mifolo tena tokantrano miala fijerijejona raha nabary dia tsy takatrareo mihitsy izy inona ny dikan'izany sao ary ahako jejojety tsy tia ny vadiko maika fa ka tazomia fijejejona ary vadinao raha voatazonao mbola misy jejo lavitra no ianao ny ambadika any tazy toy zay fa raha namana masy tena ianao amasinonao an'Andriamanitra dia an'Andriamanitra ianao ary rehefa an'Andriamanitra ianao Andriamanitra mbola Andriamanitra no mikasika ny vadinao io mananatra ny vadinao io mandefa n'ilay fanahy masina mampifankaty misy zany mampifankaty fotsiny io fanahy masina io mampifankaty makany amin'ny vadinao dia hosoran'Andriamanitra ny vonany ianao dia ahita fity amin'ny vadinao fanamasinana tena fotsiny dia nahavitanao an'izany za marary eto am-bavaka jereko ny comptenao mbola jere ohatrany afaky be manamasina tena nabavy dia tsy takatrareo tsy ranabavy ihany ke zany fa naralary dia ozy nareo inona ary ny idira zany tena misy idirana zany misy idirana zany ianao rehefa fidin'Andriamanitra ianao halleloia Andriamanitra ankeravana tena hoe manokana tena ianao manamasina tena ho andiny fa Levitikos 20 andiny 7 ambony ihany ke dia zao efa nilazaiko taminareo izy ianareo ny andovan'ny tany izany ame anareo azy olovanareo dia tany tondra dronosy tantely izany Jehovah Andriamanitrareo izay manavaka anareo amin'ny firenena samihafa tanao amin'ny alalan'ny fanamasinanao tena dia mahatonga anao ho avahan'Andriamanitra avany amin'ny firenena samihafa ianao ary matetika tsika eto miteny fa ny olona rehefa avahan'Andriamanitra dia olona azo antoka izy zay azo antoka no aviny ny zanak'Israely rehefa navahan'Andriamanitra izy natao Egypta tsy nahazo azy rehefa navahan'Andriamanitra vai tao Egypta tsy nahazo azy rehefa navahan'Andriamanitra moka lalitra sy ny sisa tao Egypta tsy nahazo azy ary mifahafatesana tamin'iny alina iny fevitra-dradrana tao Egypta fa zanak'Israely navahan'Andriamanitra ny olona navahan'Andriamanitra dia milamina be milamina rehefa avahan'Andriamanitra ianao dia io ny source io ny loharano pasoavana rehefa ianao avahan'Andriamanitra tsy afaka ho avahan'Andriamanitra mihitsy nefa ianao raha tsy manoka tena ianao mba ho masina ho an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia zange masina ianao mila masina za mila manana fifandraisana aminao tsika sinao mila miaraka mifandray fampitantana olona satan'Andriamanitra zany rehefa tsy lasa lavitra zany ary ratsy fefary zany alleloia ndraretsika dia hoe tsisy resahana fa tsy zany tsika eto tena marina bazy zany fototra hiaraka amin'Andriamanitra dia fototra ny fahamasinana ray havana satria Andriamanitra masina tany rehefa miaraka amin'ny devoly ny fototra dia to dia manao ratsy ianao miteniteny ratsy be ianao dia dia tafaraka tsara amin'ny devoly ianao teniteny ratsy be dia tonga dia ratsiratsy lo be tafaraka amin'ny devoly fa mba mifanohitra amin'izany efa teo tafaraka amin'Andriamanitra ianao ka tianao ho atokan'Andriamanitra ianao dia manamasina ianao tena fa zava-dehibe ngeravana zany atokan'Andriamanitra zany atokan'Andriamanitra ngeravana ny zavatra rehetra atokanao anao raha samy mandeha lamasina ianao any amin'ny première classe ngeravana ianao any amin'le misakafo ianao any amin'le malalaka tsara ny seza halleloia androany nandehavana ny anabavy Selina so natokan'Andriamanitra zany mihitsy autoroute anankiray lava mandritra ny 5 minitra mandeha tsisy afa-tsy zahako tena tsisy gama rehefa nandeha 30 minutes vao misy tomobile anarerany amin'ny mangingina be any halleloia ravana manamasina tena ianao na ho amin'ny fiainanao androany na ho amin'ny ho avinao fa ianao raha tsy manamasy tena ianao tsy makany an-danitra to dia tsoroka anao ny marina satria tsy hidiran'ny olona tsy masina any olo masina hainao zany hoe olo masina ao an-danitra ao lolo 420 sy ny olo masina fa tsisy olona akoatr'izay any tena tsy makany an-danitra tsika raha tsy manamasy tena
tsy miara-miakatra tsy miakatra any an-danitra amin'ny akanjonao iny ianao, tsy miakatra any an-danitra amin'ny toetranao io anao, tsy miakatra any an-danitra amin'ny fomba fiteninao tsy motiny ianao, tsy miakatra any an-danitra amin'io fitondran-tenanao tsy matotro ianao. Fototra zany tena teneniko anao zany. Hébreux toko 12 vakiny anabavintsika teo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra Hébreux toko 12 andininy fahaefatra ambin'ny folo. Hébreux 12:14 matsiary beloty foana izaka manazany 12:14 zany. Mais za mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina. Fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo. Tsy ahitan'Andriamanitra ve ianao? Hoana ozy andrina dray sy nandeha 1400 km mihitsy androany ange zanak'Andriamanitra nandeha tsara mihitsy androany. Nenga teto aminay nakany Bordeaux androany nenga tamin'ny 7 latsaka fefa maraina taverina tato an-trano tamin'ny firy mampionona tamin'ny vary sasany alina ny tavaterina. 1400 km ny total n'izay rehetra ririna. Alleloia. Zao ry havana malala. Te ahitan'Andriamanitra ianao nefa ianao tsy manamazy tena dia ahoana ary zany? Dia izingizina eo ve zany? Andriamanitra tefantefa tsy ho hitanao izy raha tsy manamazy tena dia nandre miteny Andriamanitra tsy mijery ivelany amin'izao zao ihany ny fiainako fa tandremo fa Jesosy efa ho avy. Fa eo am-pizingizinana eo Andriamanitra miteny zay tsy manam-pahamasina tsy ahitanahy manamasina tena ho ananareo dia izy ianao Andriamanitra hoa tsy mitady ivelany tsy mijery ivelany Andriamanitra tsy mijery ivelany fa Andriamanitra ny anatiny jerena dia fa bizingizina eo nareo. Tadio Andriamanitra efa an-danitra ianao nge io midongy ho any an-danitra io ianao nge io teo any an-danitra io Andriamanitra efa any ary reo anjely reo ao an-danitra efa anjely zay tenen'Andriamanitra dia ataony. Fa ianao mbola eto an-tany dia ozy ianao Andriamanitra tsy zany re dia dosoinao foana ny mpitory-teny tsisy an'izany re efa andro ny fahasoavana zao. Ianao moa ny teny an'izany hoe andro ny fahasoavana. Ry havana azizingizinanao io azizingizinanao io fa tena tsy tonga any an-danitra ianao amin'ireny na ivelany na anatiny rehefa tsy manam-pahamasina ianao dia tsy mankany an-danitra ianao. Tsy mankany an-danitra isika satria Andriamanitra masina. Amin'anako azy misy ten'Andriamanitra mahafinaritra be ty ao amin'ny Exodosy toko 9. Exodosy toko 9 andininy 4 hatramin'ny 5 nge vakitsika. Namerenan'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy. Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka hoe izao ny Jehova. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy ny nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nampatarany ary naoriko taminy ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivahinianana izay efa nivahinianany ary koa za efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampanompony Egyptianina ka dia tsaroko ny fanekeko. Ko lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovina Egyptianina aminareo ka hanafaka anareo amin'izany fanompony zany ary sandry ahintsitra sy fitsarana lehibe ny amin'izako anareo dia alaiko ianareo oloko ary ho Andriamanitrareo dia fantatreo fa izany Jehovah Andriamanitra izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovina Egyptianina ary za apiditra anareo ho any amin'ny tany izay ananganako tanana omen'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia omeko olovanareo zany hoy Jehova. Havana malala zany teny amintsika misy fasy misy endrika anankiroa nahitany zanak'Israelin'Andriamanitra taloha nahitany anazy nahafantarany azy tamin'ny mbola lavilavitra mifanalavilavitra dia Andriamanitra tsy toy ny netsony ny zanak'Israelin'Andriamanitra mbola tsy fantany hoe Jehova. Fa zao ozy Andriamanitra rehefa ho atokany amin'izay ny zanak'Israely toy izy hoe
tamin'ny anarako andriamanitra tsy tozy izy nisehoko tamin'ny abrahama sy isaka sy jakoba fa ny anarako eto jehova tsy mbola nahafantarany ahy ary naroko taminy koa ny fanekeko anoezako azy ny tany kanana de ny tany fivahiny ihany izy efa nivahiny ihany koa izao efa nandreny fitananisy zanak'Israely ary izay ampampony Egyptiana ka tsaroko ny fanekeko lazao amin'ny zanak'Israely zany Jehova zao le avana malala ny olona rehefa mbola lavitra an'Andriamanitra de mbola tsy fantany Andriamanitra de Andriamanitra koa mbola teny amin'ny sisisiny teny aloha tsy mbola nampahafantaran'Andriamanitra ny zanak'Israely ny tena izy maha izy azy halleloia itsika rehetrarehetra io samy manana ny zavatra mbola ianao zao tsy mahafantatra na hoe rehefa tena manomboka ame mifanakaiky amiko zao de manomboka miresaky tsika de manomboka misy zavatra fantatra momba ana betsabetsaka any zavatra mbola tsy fantatra momba ana de tak'izany ihany koa ianao rehefa mbola mifanalavitra ny olona araka teniko tamy hoe misy ny atao hoe masina ho an'ny olona de misy ny atao hoe masina ho atsika raha ny eto tany tsy hoe ianao tsy manana mpamasinana de tena tsisy valim-bavaka mihitsy misy valim-bavaka ihany noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny olana de zao tsy ahita ny endrik'Andriamanitra tena le amin'ny lalindalina mihitsy ianao raha tsy manamaso tena ny fahitanao an'Andriamanitra amin'izay de mbola Andriamanitra tsy toa ary mahatonga ny olona manana fisalasalana amin'Andriamanitra mahatonga ny olona manana fisalasalana amin'Andriamanitra mivavaka de tsy mahandro valim-bavaka de mieritreritra fa tsy ho azo iny de satria tsotra iny olona iny mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra mangofotra ny olona amin'io aretina io satria maninona mbola tsy fantatry ny olona Andriamanitra izy za zao teneko anao za mahafantatra an'Andriamanitra na de mbola tsy fantatra hatramin'ny Tsipriana izy satria Andriamanitra de tena ngeza ary mbola tsy ampaha-million an'ny falebiazan'Andriamanitra mba hitako sy tsapako fa za fotsy mahafantatra fa tena lehibe izy ary be de be zavatra efa natao teo amin'ny fiainana de za zao rehefa mahita an'io aretina io de za tsy mangofotra amin'io de za mitsikitsiky fotsiny amin'io satria fantatry fa be de be ny lavin'io fa salafasika raiky am'y sivifolo nge tena miteny hoe za hijery maso fotsiny ary inoko fa avy amin'Andriamanitra zany teny zany ary mahatonga ana maka an'izay teny zay amin'ny finoana fa ho anahy zay de satria za niditra lalandalina ny fiarahako amin'Andriamanitra ary tsy Andriamanitra tsy totsony ny ahafantarako an'Andriamanitra fa tena Jehova mihitsy ny efa andresako azy ary tena fantatry ny heriny de mahatonga tsy atahotra zay mahatonga ny tena hoe ny fahamasinana ny fanamasinana tena atonga anao anana fifandraisana famatotra amin'Andriamanitra de fototra ny fivavahanao rehefa manamasy tena ianao halleloia za ty manao câlin be fifiniko za ty mamipihana be na lana vavy za tena tsy matahotra covid zany iny mba toetrako mariny zany toza satria tiako be daholo ny olona de zao za zao manamasy teny zay menakapa ty tokantrano de hitanao ry havana zay mahatoky tena mahatoky be an'Andriamanitra efa Jehova ny anarany io Jehova lay tsy manary Jehova le anay le tomponay anay sady zay anazy izany zavatra zany de tsy azoazonay fotsiny tam'izao fa nanamasy teny zay niezaka nanamasina ny tenanay ho azy satria izy efa masina ary de ndraisy ny an-tanana ny fiainanay halleloia mahatonga anao mbola misalasala de satria zao ianao mbola oziny hoe mbola lavitra mbola mifanalavitra sy Andriamanitra de avana ade teny aminao androany averiko aminao zay voamalytsika nresaka mombamomban'izany mazao tonga amitsika zany androany toy izy anam-bavy-rodinina vao tamin'ny zoma masoatsika ny tena veriny ary raha mbola eto am'ty fandaran'andramoka izao ty ianao no hijery de na tsy zany aza nytory teny de tsy maintsy henonao eto foana zany ny antony de tsotra fototra ho any fahamasinana satria Andriamanitra masina zay momba an'Andriamanitra fanay masina olo masina de maninao tsy mety miditra amin'ny fahamasinana maninao tsy mety miditra manamasy tena nefa Andriamanitra masina ny endrasanao hiaso amin'ny fiainanao te azo valim-bavaka avy anao te ho sitrana avy anao te entina bavaka avy anao amin'ny larobia na entina bavaka eo ary ianao
ianao mihitsy mila manamasy tena manamasina tena fipetrahan'ny fanombavak'Andriamanitra fanombavaka avy amin'Andriamanitra masina ianao a dia anna fifandraisana amin'Andriamanitra mino fa voarenao zay ten'Andriamanitra zay halleloia za mino fa manomboka eto dia mba hiezaka amin'izay ianao a anamasina ny tenanao amasino an'Andriamanitra ny tenanao fa masina izy Jesosy a masina fa ny masina moa dia efa masina raha teo a no tsika hiditra amin'ny fahamasinana no tsika hiditra amin'ny fanamasina tena fa tena zahoana tombony io ary tena io ny fototry ny zavatra rehetra manamasina tena ianao dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy diso vavaomana zany nareo menakary fanamasina tena mahavelona fanamasina tena zahoana ahitana asa fanamasina tena mampilamina tokantrano hitahian'Andriamanitra ny tokantranonao fanamasina tena zay zavatra rehetrarehetra farimbavaka azonao amin'ny fanamasinanao tena satria tafaray amin'Andriamanitra ianao ary zay tafaray aminy a akaiky vilany feno arina hoy ny fomba fiteny fa akaiky an'Andriamanitra ngefa na feno fahasoavana vao mifanakaiky amin'Andriamanitra fotsiny dia fahasoavana matory-parivan'ny andro ao anaty torimasonao mbola fahasoavana mikasokasoka amin'ilay masina manamasina tena dia hotahian'Andriamanitra ny a isika tsiray misaotra ny avavy an'izay lahy hitona zany tenin'Andriamanitra izany tamin'ity androany ty samy tahian'Andriamanitra isika rehetra ienanty arsika halleluia amen dia tsika rehetra hifantoka ao amin'i Jesosy ankehitriny araka ilay tenin'Andriamanitra teo dia angatao zay tianao angatahana amin'ny fahomeny ianao zany fa tiako ianao hifantoka fotsiny ankehitriny dia tsika anome voninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ilay mipetraka ambosy seza fiandrianana amiko indrindra manapaka amin'izao rehetra izao halleloia ho azy rery ny tera sy ny voninahitra ho azy rery ny haja rehetra iarira moromorontsika halleloia halleluia atavy fonao feno fitiavana an'Andriamanitra zany halleluia halleluia ho an'ny tompo mpanjaka tsy oh halleluia
raha tsika vavaky zany ry havana malala dia tentsika hoe Jesosy mba hamarino izahay, mba mampangeta hitanao ve ravana zany hoe anona fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra zany. Atsika androany teny hoe Jesosy amasino izahay, amasino mendrika anao fa te hahita ny taridalanao te hahita ny herinao te hahita ny fombanao te hatsapa ny herinao. Tsy possible mihitsy ravana ny ikasian'Andriamanitra anao amin'ny tanany mahery efa ny tanany masina, raha tsy masina aloha tsika, raha tsy manamaso tena aloha isika. Te hita zavatra ngezabe anao amin'ny fiainanao nefa ianao tsy mety miditra amin'ny fanamasinana tena mihitsy. Za te teny aminao hoe midira amin'izay. Ampy zay ny fotoana ny salasalana ela be zay ry havana malala. Le hoe tsy efa mba mangetaheta valim-bavaka tena izy amin'izay. Le hoe tsy efa mba mangetaheta an'izany hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra zany amin'izay ry havana malala. Dia ataontsika hiditra amin'ny fanamasinana teny ary tsy mahafaty antoko zany. Fahazahoana sitraka amin'Andriamanitra. Raha olona ny angalanao sitraka tsy isy havita ny ninona amin'ny fiainanao. Tsy ny olona ny hanafaka ny trosanao, tsy ny olona ny hanasitrana ny aretinao, tsy ny olona koa ny hitady vady anao raha mitady vady ianao, fa Andriamanitra ny amin'ny anao mivady saza aminao. Dia amin'Andriamanitra manamaso tena ry havana. Raha mitodika manokana antsika vehivavy, be dia be tsika nareo vehivavy ny hoe mananeritreritra hoe tena tsy maintsy manao jejojejo sy tena sy ny sisa sao tsy mahazo vady. Fa lehilahy mety ho azonao amin'iny fa tsy vady andefo mandrinao. Fa raha te hahazo vady ianao ao amin'Andriamanitra manamasina tena, fa omen'Andriamanitra anao ny sazanao. Fa tsy ny vehivavy ihany fa tsika lehilahy ndao hanamasy tena. Fa nanamasy tena zao Davida mpanjaka zao ry havana malala. Fa liona sibera tsy nahajanona teo anoloany, fanjakana rehetra tsisy nahajanona teo anoloany ary nitahin'Andriamanitra izy. Manamasina tena tahaka ny Josefa fa omenanao ny fanapahana. Manamasina tena tahaka ny Rota sy Maria renin Jesosy fa nateny zana ny fahasoavana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra raha tao amin'ny Maria napetrany. Manamasina tena ianao. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra, fa fantatro Jehovah Andriamanitra fa voarainy tsirairay avy indray zany teny zany. Fantatro Jehovah Andriamanitra fa niza androany ny eny teto dia naharay indray an'izany hafatra mamy izany. Nangatahako aminao Andriamanitra dia taio reto mpanomponao reto. Fanainao masina ny andresy lahatra azy ireo. Fanainao masina ny andresy lahatra azy ireo Jehovah Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra zany. Mizara no azonay atao, mizara sy mitarika sy mananatra no azonay atao, fa ny mandresy lahatra dia ianao. Koa dia misaotra sady Jehovah Andriamanitra matoka fa fanainao masina hiasa tanteraka ao anatin'izany, ary fanainao masina no hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy, ny fanainao masina no mametraka izany teny zany ary ho fandresen-dahatra ho an'reto mpanomponao reto. Dia samy ahita ny tavanao, ahita ny tananao zay, satria izay dia manamasina ny tenanay. Misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra, petraka ampiatanao zao fotoana izao, petraka ampiatanao Jehovah Andriamanitra ity andro androany ity izay anombohanay indray an'izao fandarana izao, dia eto indray zay tontolo ny herinandro no tahinao ny tontolo herinandro ny tsirairay avy, andeha amin'ny fahamasinana ahita ny herin'Andriamanitra ny tsirairay avy aminay reto. Voninahitra dia ho anao andeha votsitsa tany dia afaritro ambranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nahafafy teto aza tamin'ity androany ity. Mankasitraka re Jehovah Andriamanitra, niderany aja ny saotra dia anao raha misy tsy voalazako ianao malala ny mahasoa an'ireto olona reto. Misy olona eto mitolona olana, misy olona eto anaty fanitrana, anaty aretina Jehovah Andriamanitra. Tokantrano mety mikorotana sy ny sisa fa zao apetraka aminao zany. Mihoatra lavitra anao zay neritretinay dia ainao atao. Ary na dia tsy nangataka ary izay androany dia fantatro fa omenao ny mahasoa ny tsirairay avy. Misaotra ny betsaka Andriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra fanemasinao. Halleluia, amen. Ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mpandrotsika ny vavintsika Iama ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompana vavy Iama. Tahito pasteur dia tahitompitsika rehetra mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao indray. Dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra reny tsara indrindra
velom-pisaorana aloha izay satria totosapetin-dray fotoana anay androany dia misaotra tompo malalo mbola nanomezanao anay an'izao fandarana masina izao mbola nampienoanay anay amin'izany teny mamy izany namezanao mpanomponao izany teny izany Jesosy malalo dia tena hoe mamoa anay hatrany amoa anay ahitandrina fahamasinanao tompo malalo dia tena hoe berainay amin'ny avo indrindra anao masina tokoa ianao tompo ahatiiriza izay Jesosy malalo tena hoe mba ho masina ianao mandrakariva satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao dia tena hitehiriza tsirairay amin'ny tompo indrindra rehetra na vaovaorina anatika eto tompo malalo dia matoky sy mila tompo fa tena voakasika izany teninao izany dia tena hoe anandratra anao tokoa eo amin'ny fiainana ny endrika na dia any ny tokantrano tsirairay avy any ny takona tsy ampenina any Jesosy tena mahafantatra mahita ny zavatra rehetra dia atahotra anao izy ireny tompo malalo ninona zavatra ataony aoko feno ny fahamasinanao mandrakariva tompo malalo ko ankehitriny Jesosy malalo vavaka izay amin'ny firenena tsy miafina aminao tompo malalo izy amin'ny firenena izany betsaka tompo malalo ny zavatra famafao amin'ny firenena izany indrindra ny aretina tompo malalo ankehitriny mbola velom-pisaorana anao hatrany izany tompo malalo satria narovinao tany tena hoe havanao tokoa tompo malalo manompo sy tsy manompo tena hoe izay mijoro ndraiky izay mitsangana izay tsirairay iavy nampiazakazaka eto nareo izay mientina mbavaka teto Jesosy malalo dia tsisy nalavon'izany arety mandingana izany tena hoe ianao tokony miasa tena hoe moteo eto aminay ianao Jesosy malalo azonay tapahitanana tompo malalo mivavaka sandatra eto isan'andro fanakakaizanay aminao fanamasinanay tena fitandremanay ny vidinao dia tena derainay Jesosy malalo kendry Jesosy malalo mbola miakoka mitady eo anatrianao eo tongotra tompo malalo amin'izany firenena izany tompo malalo betsaka ny zava-misy eo manana aretina Jesosy malalo betsaka ny azo anto betsaka ny afaka miteny tsony betsaka ny mitomany donam-pahoriana Jesosy malalo manondrako tompo malalo amin'izany firenena izany tena hoe aoka ilay rano sabidy maty ambona fijaliana tompo tena hoe raraka ao anatin'izany firenena izany mba tena ho hafa-kelika Jesosy satria nohony ota nohony mbola potanty izany mbola hevitra mampisaraka ny firenenay aminao Jesosy malalo tena arotsay Jesosy miangavy Jesosy miafoaka satria anao tompo malalo arotsay amin'izany firenena izany dia raha ny sarobidy anadio Jesosy akatio tena hoe Jesosy malalo namondrako tompo malalo ireo ny hopitaly ireo ny amin'ny tokantrano isan-karazany eo eny amin'ny fonja ireo tsy manika alofana Jesosy malalo mamondrako amin'izy ireny tompo ary efa Jesosy malalo kafianao koa ireo mpanomponao izay efa nataonao fitaovana hitory ny teninao Jesosy malalo dia tena mba hitory ny fahamarinanao tokoa ka hitaona ny olona namasena Jesosy satria izany ny hevitra tena hoe mahatonga zafaringanana nisy eo amin'ny firenena izao efa tsy izy ireny tompo malalo tena fitaovana hitory fahamarinanao marina mamondrako amin'izy ireny tompo malalo dia misaotra anao ary tompo malalo ny amin'ireo mpanomponao mitondra ny afaka ho an'ny fanomboana izay fandarana izao eo mitondra ny teninao dia fiterana melakelaka dia matoky izay Jesosy malalo fa fanainao sy sarobidy ny hiara izy ireo mandrakariva mpitondro ny ositra ao anatin'izy ireo tsirairay avy dia izay mpiainiko tompo malalo dia izany teninao tsy nafaritra eto izany dia tena tompo sabatra roa lela tasika anatin'ny tsirairay avy ary tena hoe amovo tsara eo fiainana tonga ny tany tena rehefa ho avy any amin'ireo lanitra tsisy na dia iray azy izay Jesosy malalo very tsisy na dia iray azy tena hoe fitenona amin'ireo lanitra izany kisanay tompo izany andrandrana izany natenainay amin'izao fiainana izao dia makasitraka indrindra tompo malalo izay rehetra nafafinay teto na ny teny na mivavaka na ny fiderana tena hoe afatotra amin'ny rahanao tsisy arombaka na dia iray ary fa tena hipahaka amin'ny fiainana iray manontolo dia makasitraka indrindra tompo malalo ary tsara teto izay dia lefana masina sarobidy ny anjenonao masina ovy manodidina ny tsirairay azy dia voninahitry ny anaranao rery anaovana izany vavaka izany. Jesosy malalo, alleluia, amen.
Alleloia, misaotra betsaka ny bavy amintsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia hotain'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra antoka fa nahery tsara daholo tsika androany a. Raha mbola tsy tonga amin'ny roalanitra Jesosy dia horeto raha pitsoalina ohatra izao a. Dia tsika no mitsara keto fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao a www.andravokaizao.com dia afaka mihaino onjam-peo Aki Radio ianao. Na tapenao fotsiny hoe Aki Radio a ao anatin'ny Google ao dia tonga dia fa hitanao a Aki Radio. Misy totetsaka ny adiny 3 amin'ny 4:07 maraina amin'ny 4:07 alina. Raha 7:00 maraina mandeha ao izao fandaran'izao a afaka mbola miverina mijery ianao a raha tsy nahita androany. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia hoentsika rapitso voninahitro n'Andriamanitra savita in'Andriamanitra daholo a dia mahazo torimaso mamy a. Halleloia, amen. Sotra anareo naharitra ny hatramin'ny farany a niaraka taminay teto androany.